Alahady fasivy-amby-roapolo ny volana Jolay taona 2024 misaotrana hatrany topolasy topovavim-bola manaraka ny fahitalavitra matv amin'izao ariva izao ary atolotra antsika ary ny arahaba isa-tokantrano asaina mpanajana ihany koa tsika anaraka ny fandarana mahery hatramin'ny farany. Tontolon'ny baolina kitra nentsika manomboka ny fotoana amin'ity ariva ity dia ny fiadiana ny amboaran'ny Madagasikara na ny Telma Coupe de Madagascar tanàna maro teto Madagasikara no nandray ny dingan'ny ampahavalon-dalan'ny tamin'ity fifaninanana ity ka anisan'ny fanadihadiana ao arahantsika amin'ity ariva ity ny lalao tetsy Toamasina izay natanteraka ny valinady ny LGK plus nandresy rono ray ny ekipan'ny Telma Coupe de Madagascar namana zakino rakotomana no mitondra antsika ny tinana ny lalao. Navita ny valinadiny tamin'ny andresen'ny Telma Coupe de Madagascar Sofia azy tamin'ny fiodinana faharoa ny fiadinan'ny tompon-daka nasionaly na ny THB Ligue des Champions ekipan'ny LGK plus analamanga. Resin'izy ireo tamin'ny sarono ray tokoa mantsy ny Telma ny zoma tolakandro teo tetsy amin'ny kianjan'ny Toamasina nandritra ny dingan'ny ampahavalon-dalan'ny fiadinany amboara na ny Telma Coupe de Madagascar. Ibonara no nanokatra nisa ho an'ny LGK plus teo minitra 5 rehefa nitsena tamin'ny lohan'ny tolotra avy amin'ny Tsila. Teo amin'ny fizaram-potoana faharoa dia niezaka napiditra sy nitady ny but de KO ny LGK plus tamin'ny fanafiana sesilany nataony. Ny Telma Coupe de Madagascar indray nefa navita nanasala nisa teo amin'ny minitra 5 minitra taorin'izay nefa dia napiditra amin'ny baolina faharoa ny batan'ny fandresena idino kapten'ny LGK plus. Azo lazaina aoka sendasendra ihany araka izany nandresen'ny Telma Coupe de Madagascar ny LGK plus tamin'ny sarono ray nandritra ny fiodinana faharoan'ny THB Ligue des Champions raha ny fahitana ny endry-dalao teny Toamasina tamin'ny zoma. Anjaka tokana tokoa mantsy ny ekipa tompon-daka analamanga tamin'ity fionana ity.
Manarak'izay dia aresin'ny ekipa Niosika Foot Analamanga teo an-kianjany tamin'ny sarany ohatra ny SG Madagascar. Baolina tokana tafiditra Marco tamin'ny alalan'ny coup franc avy eny amin'ny 5 metatra. Toy izao kosa ireo vokatra hafa tamin'ity ampahavalon-dalan'ny Telma Coupe de Madagascar ity. Tany Mahajanga, i Fosa Junior FC Boeny nandesiny CFF Analamanga tamin'ny 2-0. Tany Ambatondraraka indray dia nandesy tsy niady ekipan'ny Azam parafaravola satria tsy tonga niatrika ny lalao ny ekipan'ny Voromairina loatra. Tany Toamasina dia tamin'ny satokana ray ohatra nandesen'ny ASDMA Analamanga ny tia Kitra FC Atsinanana. Tany Fianarantsoa indray dia efa tany amin'ny fanalavam-potoana tany amin'ny 19 minitra no nazahoan'ny ekipan'ny FCA Ilaka Kayorombe ny fandesena tamin'ny 2-0 nanoloana ny ekipan'ny FC AZ Moromani. Ny sarakady sahala ray rototo teo amin'ny 20 minitra. Tany Tsiroanomandidy tao anatin'ny lalao izay nisan'ny be mpiandry indrindra dia resin'ny Kosfa Analamanga tamin'ny 1-0 ny ekipan'ny Ajesaya Bonglava. Tany Vontovorona indray dia nazava ny vokatra nomotsan'ny Knapsa Sporitas tamin'ny 3-0 ny ekipan'ny Rasinina Somabitra Boeny.